mananga ny gouvernemanta hitondra fanazavana momba ny tombony ho azon'ny firenena avy amin'ny rijatenina tolony momba ny fitsinjaram-pahefana raha mitany lalàna tamin'ny taona 2019 ny vondrona politika malagasy miaramiainga androany mitaky ihany koa ny anambarana ho anao lalàna tokana fa tsy roa ny lalàna efeny politika pirenena fitsinjaram-pahefana. Mbola misy lalàna roa mifandraika amin'ny lalàna fehizoro mamaritra ny vondromoaka party tsinjaram-pahefana tsy maintsy mbola andalo fividianana eny Tsimbazaza ao anatin'ity vivoriana tsaram-potoana fahaenina. Lalàna ametra ny solitena mpanjakana ny anivon'ny vondromoaka party tsinjaram-pahefana sy lalàna amaritra ireo vondromoaka party itsinjaram-pahefana. Niteraka faty antoka ho an'ny orinasa Jirama ka tsy ahafahan'ny miarina amin'izao fotoana izao ny alatra jiro. Raha ny salanisa mahatratratra any amin'ny 5,4 kilowatt ny herinaratra vokarin'ny Jirama, misy mampiasa antsokosoko ny 2,3 izany izany hoe tsy misy vola miditra any amin'ny orinasa ny fampiasana azy. 10 Aogositra feniopoka amin'ny fiangonana katolika androany. Isan'ireo andro lehibe eo amin'ny mpino katolika maneran-tany fankalazany izy ireo ny fampiakarana amin'ny masina Maria renin'i Jesosy Kristy tany an-danitra. Etsakilany ho lava ny farany herinandro any akamaroan'ny olona raha toa ka fitaintainana ny an'ireo mpanala amin'ny fanadinana bakalorea amin'ny ankapobeny izay anomboka ny alatsinainy ho avy izao. Any ivelany nanaiky ny fanindrena ny Ederal Abidi eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre Nouri al-Maliki. Malaza olon'ny Amerikana ity Prime Ministre vaovao ity. Etsakilany mandeha ny fifanarahana ara-politika ataon'ny firenena Eoropeana mahakasika amin'ny fandefasana fitaovam-piadiana ho an'ny Kurde hiatrehany amin'ny fanafian'ny jihadista. Ny andindinin'izay avy hatrany. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Lalao, ina vaovao fandehasanao zany. Manahoana andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série vaty koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona renao ny membibisety miampita fotsiny dia efa vita re abonnement. Ahoana? Hitanao ry zao misy point de recharge Canal Plus raha vao mahita ray ohatran'io dia efa afaka amin'ny série abonné ao. Aiza, zany rehefa mandovoliny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivony taremarika 410 amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraka ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao ale Manonko izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao re-abonnement Canal Plus. THB dia manolotra ho antsika THB Tourmajunga vacances efatra ambin'ny folo sy roa arivo ny 28 sy 30 Aogositra eo am-Pau. Hitantsika amin'izany isan'andro manomboka amin'ny 10 ora sasany animation podium miaraka amin'ny foyer ary toto andro kosa fort économique de Boyne. Izoma renconcours misy THB vacances isoratana anarana alefasy ny SMS amin'ny 032 28 085 84 033 76 909 47 034 81 451 19 hatramin'ny 27 août voafetra ny toera. Avy eo segoavana miaraka amin'ny Stéphanie sabotsy kosa fampisehoana miaraka amin'ny Liana aran discothèque géante mandra-parain'ny andro miaraka amin'ny DJ Dexta sy DJ Nikidi Manu. Miaraka misy kosa dia efa eo ireo stand THB tsy misy vidim-pidirana. Miraba tompoko klasik tompoko vavy tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anomboantsika n'izao fampahalalam-baovao izao. Nandray anjara tamin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy tamin'ny alalan'ny famolavolana tolo-dalàna momba ny vondrom-bahoaka party tsinjaram-pahefana sy ny fomba fitantanana azy ny eo anivon'ny vondrona politika miaradi malagasy miaramiainga. Noho izany manainga ny gouvernemanta hitondra fanazavana momba ny tombony ho azon'ny firenena avy amin'ny
rizantenina tolotry ny fanjakana momba ny finjaram-pahefana raha mitany lalàna tamin'ny taona 2017 izy ireo mitaky ihany koa ny anambarana ho lalàna tokana fa tsoroa ny lalàna ifeny politika pirenena ny finjaram-pahefana fanadiny raha antsika amin'ny Andry Arson. Manoloana ny nanoloran'ny gouvernemanta volavolan-dalàna misa telo momba ny politika pirenen'ny finjaram-pahefana dia nahatsapa ny VPM malagasy miaramiainga fa tsy tokony ho zaraina mihitsy ny lalàna ifeny finjaram-pahefana sy ny fisolon-tena-panjakana raha tena marina ny ametraka finjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Manaiga ny gouvernemanta noho izany ty vondrona politika ty hanao lalàna tokana ife izany. Lalàna izay napetraka ny fanjakana teny amin'izao fotoana izao dia lalàna anankitelo. Izany hoe lalàna fototra loi organique anankiray dia loi ordinaire anankiroa. Tsy mitovy zany amin'ny lalàna izay napetraka teny anivon'ny ny antenimera-pirenena zany ary ao aminay dia mbola ny politika pirenena mikasika ny fitsinjaram-pahefana sy ny fitsinjaram-pitondrana no mbola miantra amin'izao fotoana izao, zany hoe ny politique nationale de décentralisation de déconcentration ka raha io no ampiarina dia mazava ho azy tokony lalàna ray ihany zany ny lalàna mifeha ny déconcentration sy ny décentralisation mba hisiny ny ataoko hoe zavatra mifameno sy mifandraika tsara amin'ny fametrahana ny lalàna ka io zany dia tena fangatahanay dia tokony ho lalàna tokana no ametraka an'io. Mahakasika ny tanàna Antananarivo renivohitra, ny VPM malagasy miaramiainga dia mitazona ny tolokeviny fa ny be ny tanàna sy ny mpikambana amin'ny filakevitry ny tanàna dia tokony fidiny vahoaka mivantana. Ny fanavana ny boriboritany commune dia fanomanana ny fananganana ny grand tanà. Noho izany tokony ho fantatra mialoha amin'ny alalan'ny rizateny ireo lalàna ifeny fifidianana rehetra ho avy, indrindra fa mahakasika ny fifidianana vondrom-bahoaka paritra. Tanàna Antananarivo izay misy resabe amin'izao fotoana izao dia tianay aloha ny manamarika fa ny tanàna Antananarivo dia renivohitra Madagasikara ary zay dia mitsipaka marin-drano mihitsy ny fampiasana ny resaka momba ny tanàna Antananarivo ho fampisarahana no fampiadina ny samy malagasy satria samy tompona Antananarivo daholo ny malagasy rehetrarehetra amin'ny renivohitra Madagasikara azy. Ka mikasika an'izay indrindra dia izahay dia miandany amin'ny tokony fidianana be ny tanàna tokana ho an'ny tanàna Antananarivo araka ny tolo-dalàna napetraka ireny ary ny siny ny be ny tanàna isaky ny arrondissement afahana manao dingana anankiray sady makany amin'ilay programme izay efa napetraka momba ny programme grand tanà. Dia ny malagasy miaramiainga dia manatena ary mangataka fa ho alefa eny amin'ny antenimera-pirenena ireo lalàna rehetrarehetra mikasika ny fifidianana na eo anivon'ny commune na eo anivon'ny faritra na eo anivon'ny faritany na eo anivon'ny antenimeran-doholona alohan'ny atombohan'ny fifidianana rehetrarehetra. Ny matimatesin'ny VPM malagasy miaramiainga hatrizay ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Nandritra ny taona maro nefa nanangona sy nanambaran'ny VPM malagasy miaramiainga hevitra maro samihafa avy amin'ireo teknisianina sy tompona andraikitra tsantsokaziny ny ainga avy fotony. Noho izany mbola noloran'ity vondra politika ity fa tsy nandiny sasasasany amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana amin'ny analan'ireo solombavam-bahoaka ao aminy ny Tsimbazaza amin'ny herinandro avy izao. Izany moa dia metraka amin'ny adihevitra amin'ny herinandro ambony vola sosikevitra ny amendement ny malagasy miaramiainga amin'io tolo-dalàna amin'io projet de loi natolotry ny fanjakana io. Manantena ihany koa ny VPM malagasy miaramiainga fa hitazona ny teny nomeny ny gouvernemanta ka metraka eny amin'ny antenimera ireo volavolan-dalàna momba ny fifidianana isaky ny ambaratonga paritra, commune, faritra, faritany ary ny fifidianana ny mpikambana ao amin'ny antenimera-doholona.
Mbola mitohy ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana ambony amin'izao fotoan'izao fidivolana tsy aoriany ny akaran'ny Flora Jonarmapiana teo amin'ny fitondrana. Izy izany nandritra ny filakevitry ny ministra farany teo. Tranga izay efa nahitana taratra ny antsoina hoe HVMisation ny fitondram-panjakana araka ny fanamarihana maro miaingina anivon'ny ministera samihafa eny. Amin'izao fotoan'izao fantatra fa miainga indray ny toromarika avy amin'ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika mitaky ny andefasan'ny ministera rehetra ny lisitry ny tompona ndraikitra samihafa eny amin'ny ministera fanadihadiana. Efa zary mahazatra ary tsy atao magaga ny fahitana fanovana tompona ndraiky mpanjakana maro rehefa miova fitondrana. Tafiditra ao anatin'ny fihetsika ilaina tao mba ahafahana manamora ny asa izany. Eny anivon'ny ministera, saika amin'ny ministra isan'ambaratonga no mijery sy manolotra izay everiny fa afaka miara-miasa aminy, izay tendrena amin'ny filan-kevitry ny ministra. Maro anefa ny fitarainana ankehitriny fa maro amin'ireo olona natolotry ny ministra sasany no tsy pahiny ao Ambotsiroitra. Araka ny fanadihadiana nataonay, misy ireo anarana miova amin'ny ora farany amin'ny fanendreny ireny tale, tompona ndraikitra, sekretera jeneraly sy ny hafa ireny, na dia efa anaran'olona teknisianina sy manana traikefa aza no atolotry ny ministra. Tsy mbola tonga eny amin'ny filoham-pirenena dia efa misy parachutage na miova ny ampany amin'ireny anarana ireny. Loharanom-baovao maro no vakivaky ankehitriny fa misy mamandalitra ny filoham-pirenena ao andapa amin'ny fomba fanao mahakasika izany. Isa mampametra-panontaniana ny tompona ndraiky mpanjakana avy amin'ny ministera maromaro ihany koa tamin'ny faraparan'ity herinandro ity baiko nomen'ny italian'ny kabinetra Henri Rabarinjaka ho an'ny ministra rehetra amin'ny gouvernement ity. Eo amin'ny endrika isehoany aloha, sy tafiditra ao anatin'ny andraikitra ny italian'ny kabinetra no manoe baiko na toromarika amin'ny ministra isan'ambaratongana fa asan'ny prime ministra sy ny filohan'ny repoblika izany. Fihetsika izay efa nazahoan'ny SGP teo aloha, aja resampatsiny tao Ambotsiroitra. Ny mahavariana hatramin'ny prime ministra izay ministra ny fahasalamana lehibe ny gouvernemanta no omen'ny italian'ny kabinetra baiko amin'ity taratasy ity. Eo votoatiny indray, takin'ny italian'ny kabinetra ny Flora Jonarmapiana ny lisitry ny rafitra rehetra misy, ny sapan-draharaha miara-miasa na ny organe rattaché, ny satan'ireo, ny filakevim-pitantanan'ireo ary ny anarana sy ny laharan'ny findain'ireo mpikambana rehetra ireo. Misy baika avy amin'ny italian'ny kabinetra ihany koa amin'ity taratasy ity ny mba tsy rosoan'ny ministra tsirairay amin'ny fanendrena. Fanontaniana maro no ateraka ity fihetsika ny italian'ny kabinetra ity raha ny tokony ho izy ny mpikambana ao amin'ny kabinetra ny filoham-pirenena ao Ambotsiroatra no eo ambany fiadidiany fa tsy ministra tsirairay, ny ministra izay ao ambany fifehezan'ny prime ministra sy ny filoham-pirenena mivantana. Izy parachutage na fanendrena midina mivantana avy any Ambotsiroatra aingana ve atoato, aiza ho aiza no hoe fanjakana tsara tatana sy ny tanitandalana mitranga tahaka izao. Tsy ny CES intsony no hitsara ny fifandirana sy ny fitoriana amin'ny fifidianana kominaly sy ny hoavy manaraka eo ny mpampianatra lalàna Honoré Rakotomanana. Maro ireo rafitra najoro tao anatin'ny tetezamita no efa mila soloina. Tokony fanana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ataony 7 Aogositra izao ihany koa ny anjara asa ny senita raha ny fanazavana. Maro ireo tepika mbola mianatra fanazavana avy amin'ny HCC momba ireo andrim-panjakana mijoro ankehitriny sy ireo dita mandalana samihafa fanampanazavana. Ny fisarana manokana momba ny fifidianana aloha na ny CES dia tapitra raha vita ny fifidianana ireo sombavoaka amin'ny distrika efatra zany. Fa ny amin'ny hita kosa dia raha ohatra mijery ny ao amin'ny tondrotsika dia ohatra mbola miteny fa hoe hatrany amin'ny commune ohatra zany sy zany zao no ohatra ny mampisarasara ny olona hoe tsy efa misangana ny republika fa efatra. Dia hoe ahoana moa mbola ny citoyen manao an'izay kanefa kosa moa fantatra moa zany fa hoe efa zadraraha tamin'izay koa zany dia raha ohatra hoe mbola tonga zao dia avozina dia amin'izay fotoan'izay mety anahirana ihany zany fa ny mitsara kosa momba ny amin'ny élection communale na ny municipale zany dia tsy reto CES intsony zany fa reny dia mandeha any amin'ny tokony ho izy zany dia tokony andeha amin'ny tribunal administratif indray zany ny mandeha ny tokony manana fahefana amin'izay fotoan'izay. Laha ny omaty na sipantsina teny amin'ny antenimira ny lalàna Fehizory laharana fa 17 bara 440 izay mamaritra ny vondrom-bahoparitra itsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Ankoatra io dia mbola misy lalàna roa mifandraika amin'ny lalàna Fehizory iny. Tsy maintsy mbola handalo fividianana ny Tsimbazaza ao anatin'ny fivoriana tsara-potoana fahaenina ity. Lalàna metra ny soloteny-mpanjakana eny anivon'ny vondrom-bahoparitra itsinjaram-pahefana sy ny lalàna amaritana ireo vondrom-bahoparitra itsinjaram-pahefana izy ireo fanadina raha tsika amin'ny Andra Arsan.
Mampanontena mpanara-baovao maro ny fandaharam-potoana amin'ny alatsana avy izao eny Tsimbazaza. Lalàna mahakasika ny filan-kevitra ambony mpitsara no rosodiny ny solombavam-bahoaka amin'io raha ny hevitra maro fa itoa amin'ny fandinihan'ireo lalàna mifandraika ny vondroboaka itsinjara-pahefana indrindra ny lalàna laharana fa 20 tsipika 4 amaritana ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana izay ahitana ny fizarana kominina enina an'Antananarivo renivohitra noho avy hatrany ny fivoriana. Lalàna samy manana ny anitra ho azy ireo na mifandraika azy araka ny nambarany solombavam-bahoaka voavidy teto Antananarivo fahatelo ka azo atao tsara no mandinika azy ireo araka ny fandaharam-potoana tolotry ny conférence de président izay any afaka mamaritra ny lahadinika. Ny fomba famaritana ny fandinihana ny lalàna eo anivon'ny anteny miera-pirenena dia mivory aloha ny bromaharitra manao volavolana ordre du jour. Io volavolana fandaharam-potoana io dia hoentina eo anivon'ny fivorian'ny voamiera-maharitra na ny conférence des présidents. Dia ny conférence des présidents indray no mifidy arak'izay hitany zareo andaminana azy zany hoe mbola misy ady hevitra eo anivon'io conférence des présidents io dia mametraka fandaharam-potoana zay lanitra zareo ao. Izay vao entina anapahakevitra eo amin'ny fivoriam-be ny solombavam-bahoaka na en séance plénière. Tsy arakaraky le numéro mitondra le lalàna le izy na ny fahatongavan'le izy avy any amin'ny gouvernement fa arakarak'izay fanapahan-kevitra voaray eo anivon'ny conférence des présidents ka ny lanina en séance plénière. Mampisalasala tao vozona koa ny tranga misy ankehitriny any amin'ny anteny mera hoanina tao taolana avela tao misy nofiny satria tsy manatateraka ny andraikitra andrasana sankinina amin'ireo mpitondra na mpindramin'ny olom-pirenena fahefana. Lasa mihana trano ny fandaniana lalàna izay fehizana amin'ny vahoaka ka zara raha misy ny fotoana andinian'ireo milaza solotena sy solombavana eny amin'ny andrim-panjakana mpanao lalàna ity araka ny fahatan'ny fikambanana JCTCP eo anivon'ny fiangonana katolika romanina ny toetra ranom-pirenena ankehitriny. Efa nomena andreo rehetra nofidiana napetraka teo amin'ny daholo fa ifampanjakana. Ifampanjakana iny tsara tsarovana fa tsy anazy iny fa any vahoaka nametraka fitokisana taminy. Noho izany mila verimberina izay hoe tsy anazy iny. Noho izany tsy maintsy anompony an'ilay vahoaka nametraka fifidiana taminy izay fa ifampanjakana napetraka tamin'izay. Ary tsy maintsy miainga avy amin'izay izy no mety manasoa an'ilay vahoaka. Dia eo zany manahirana be satria na ny fanaovan-dalàna eto amintsika zany mampalasa mety hoe mpanao lalàna marina ve sa mpandany lalàna. Satria mpanao lalàna zany tena mandinika hatramin'ilay tsipiriny kanefa raha le andro nanarana azy tao filazam-baovao samihafa nanaovana le fandiniana le lalàna tena fohy dia fohy afana tena hoe mandamina le lalàna. Zay lazaina hoe sary-dazaina mikavana le fiainantsika eto Madagasikara hoe mandroso hoe sa tsy mandroso ohatra ny toa mandroso kanefa mandroso makaiza mandroso makany milentika. Hatreto aloha raha ny fahitany maro azy dia tao alany tamin'ny fiadiana tombontsoa maro samihafa amin'ny fitompo fivoriana ara-potoana ireo solombavam-bahoaka ka voatery ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay feran'ny lalàna tsy ohatry ny 12 andro no andanian'ireo solombavam-bahoaka ireo lalàna samihafa mahakasika ny vantana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ka tsy fantatra intsony ny tena mehana ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Filoham-pirenena miisa 13 maneran-tany isan'izany ny filoha malagasy Rajoelinarimampianina, ny filoha camerounais Paul Biya, ny filoha gabonais Ali Bongo no niaraka tamin'ny filoha frantsay François Hollande nankalaza ny fahafitopolo taona nitsingerana ny débarquement de Provence androany. Fampisehoana nataon'ireo sampiady sy fiaramanidina mpiady frantsay no nentina nanamarika izany. Hiazo an'i Zimbabwe avy hatrany ny délégationna malagasy tarihin'ny filoham-pirenena Rajoelinarimampianina hanatrika ny fihaonana tampon'ireo filoham-pirenena mpikambana ao anivon'ny SADC Anjarson. Naharitra 700 andro ny ady nataon'ny tafika frantsay tamin'ny ady lehibe faharoa. Nanampibetsaka ny tafika frantsay tamin'ny OADU ireo miaramila avy aty amin'ny zanatany taty Afrika. Isan'izany sika malagasy. Nanamarika ty fankalazany ity nanasana ny Sergent Rakototsafy eny amin'ny 20 taona Bekotro Marolatra ny lanonana fankalazana tamin'ny Frantsa. Maro boninahitra maro avy amin'ny fanjakana frantsay toy ny croix du combattant de la médaille de la reconnaissance de la nation, de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec Agra France, Afrique, Italie Libération, médaille commémorative de la campagne d'Italie, ny efa nasoratra ty Bekotro Marolatra malagasy ity ho fankasitrahana ny ady nataony teo anilany Frantsa.
akoatra ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina Mivady nandrafitra ny délégation malagasy nanatrika lanonam-pankalazana tamin'ny Frantsa ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie ny général Paza Didier, ny ministry mivarotra Rafidy Mananarsan, ny solon-tena-panjakana malagasy amin'ny Paris Véronique Resaka, hiazo amin'ny Victoria Falls ao Zimbabwe ireo délégation malagasy ireo miampy ministry Ndrarambahiny Razafitry Marsolala anatrika amin'ny fiainanan-tampo ny faha-efatra amin'ny telopolo ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana ny firenena mpikambana amin'ny Sadek ny faha-efatra amin'ny 10 Aogositra. Hodiniana mandritry ty fiainanan-tampo ireo Zimbabwe ity ny paikady mpampandotrona ho tanterahin'ny firenena mpikambana ao amin'ny Sadek ho an'ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2022. Hodiniana ao ihany koa ny programa naroso ny firenena mpikambana mahakasika amin'ny tanjony taona 2022 ho amin'ny fampandrotrona eran-tanina ny objectif du millénaire pour le développement. Mamatsy ny valoplosanjato ny tsena iraisam-pirenena ny lavanila avy eto Madagasikara. Lavanila maitso milanja hatrany amin'ny 2,000 taonina eo no vokatra isan-taona. Tsara ny vokatra tamin'ny top-iotazany ity raha ny nambaran'ireo mpandraraha. Eo amin'ny 2 volana sy tapany teo izao no nisokafa ny top-iotazana ho an'ny faritra Sava. Sitraka Ravony Arson. Vola mitetina hatrany amin'ny 3.20 miliara ariary no niditra tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ny taona 2010 sy 2020 tamin'ny alalan'ny fanondrana lavanila maitso. Na dia mamatsy hatrany amin'ny 20 isanjato ny tsena iraisam-pirenena sa Madagasikara, nahitana fienany ny vokatra tato anatin'ny 5 taona. Raha manodidina ny 700 taonina mantsy ny vokatra tany amin'ny taona 10 sy 2020, tafidina hatrany amin'ny 10 taonina izany tany amin'ny taona 13 sy 2020 araka ny antotanisa navoaka ny tranokala Planetoscope. Antony, ambany loatra ny vidiny lavanila maitso, any kalondro mpamboly mironany amin'ny seapiariana hafa araka ny fanazavana nomeny mpandraraha iray avy any amin'ny faritra Sava. Manodidina ny 1,000 sy 2,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 sy 2,000 ariary eo no akan'ireo mpanangom-bokatra ny kilao ny lavanila maitso eny Apotony. Ankoatra ny Madagasikara, isan'ireo firenena mpanondrana lavanila ihany koa Indonésia, Frantsa sy Allemagne. Eo amin'ny 2 volana sy tapany teo izao no nisokafa ny top-iotazana lavanila maitso tany amin'ny faritra Sava. Miisa 200 ireo fampidirana jiro vaovao vita tamin'ny taona 13 sy 2020. Ireo fangatahana fampidiran-jiro tamin'ny taona 10 sy 2020 no efa vita tanteraka amin'izao. Olana tsy ahafahan'ny jirama mamaly ny filan'ny mpanjifa ny firoborobony ny halatra jiro izay miteraka fahatsiantoka ho azy ireo. 30 isanjato amin'ny herinaratra vokarin'ny jirama no misy mampiasa antsokosoko. Fanadihadiana raha antsika amin'ny Sitraka Ravony Arson. Noho ny fitaran-tanàna sy ny fanorenana trano vaovao, tsy maharaka ny filan'ny mpanjifa ny fampidirana jiro vaovao. Kaontery eo amin'ny 30 isam-bolana eo ny tonga eny amin'ny jirama. Ireo fangatahana hita fa maika araka izany no afaka valian'ny orinasa. Isan'ireo lahara-pahamehana ny fiangonana, ny sekoly sy ny hopitaly. Raha izao tsika miteny izao zany ny branchement izay payé tany amin'ny 2010 no efa vita tanteraka fa ny 2011 zany makaty mbola misy olana be da be miezaka zany zahay izao ny mamita ny 2011 izay ny facteur bloquant aloha zany dia ny resaka compteur. Tamteraka fahatsiantoka ho an'ny orinasa tsy ahafahan'ny miarina hatramin'izao ny halatra jiro. Tamin'ny taona 13 sy 2020 iny, raha toka mahatratra hatramin'ny 5,000 sy 4,3 kilowatt ny herinaratra vokarin'ny jirama, misy mampiasa tsokosoko ny 30 isanjaton'izany, izany hoe tsy misy vola miditra any amin'ny orinasa ny fampiasa azy. Ny herinaratra very na ara teknika zany satria 1409 dia misy very ny herinaratra tokony ho azo na ny angalarin'ny olona dia io dia ngeza be koa io anakira io dia zay no tsy maintsy misy ezaka atao efa nandefa baiko entitra tany amin'ny jiramany tenanay eto anivon'ny ministera mba hitadiavana an'ireo rehetra mpangalatra na misintona jiro tsy ara-dalàna. Araka ny antotanisa, fangatahana fampidiran-jiro miiso eo amin'ny 3,000 sy 2,000 no miandro kaontera vaovao. Eo amin'ny 2,000 kosa ireo fampidirana jiro vita tamin'ny taona 13 sy 2020 iny.
toy ny raharahan'ny mahajanga fanjikan-dalàna marobe no nininy ministera amin'ny fampianarana ambony natao ny mpandrarahany université ao Mahajanga ka nampikorapaka azy ireo nanala ny filohan'ny université ny zava-nisy ihany koa no tendrena ny 12 aogositra dia nisorona ny 13 aogositra teo ny mpisolo toerana vonjy-maika azy tranga izay naneho ny tsy fahamatoran'ny minisitra tompon'andraikitra amin'ny zavatra tao sy ny fanapahan-kevitra raisina raha nambarany avy any Mahajanga trany arahantsika avy hatrany ny ampany amin'ny fanambarana nentiny Andriamatoa Josila Rakotovelo solotena ny mpandrarany sy ny mpampianatra pikaroka ary ireo tsy mankasitraka ny fanesorana ny filohan'ny université any an-toerana. Nanaiky ny drafim-pandaminana ny président ny université ary nanao soni fa raha nivoaka ny arrêté anankiroa hita fa misy andihany maromaro tsy mifanaraka amin'ny voasoratra ao anatin'ny drafim-pandaminana voasoni ohatra raha mitenyny CSE dia voalaza fa taritin'ny président anankiray ka mpampianatra pikaroka io président io nefa rehefa nivoaka io arrêté io dia lasa co-président fotana mafaty izany nanoratra tany amin'ny ministre ny président d'université manambary izany ary nahazo dika mitovy ny chef de région raha vao nahitan'io ny chef de région dia nanoratra malaky tany amin'ny ministre ka nilaza hoe ovay malaky io fa tsy mety satria afaka mitory ny président université rehefa nandeha ny audience tany amin'ny conseil d'état inona ho ianareo ny zavatra nitranga gaga izahay fa novaina ny lohan'ilay drafim-pandaminana voasoni ka nalaina ilay vaovao teo nalaina ny vaovao dia napetraka ao afara le signature ny ministre maromaro sy zay nanao sonian'iny mety ve izany manara-dalàna ve izany aminay ilay fitoriana vaovao zay azo apetraka tsara satria misy ny faux sy ny usage de faux angamba hoy izay no nanesorana haingana ny président ny université tsy ahafahany itory intsony io fotana mahafaty tsy fanajana lalàna nataony ministera io. Mbola vaovao avy any Mahajanga trany nizotra soamantsara ny fanadina baka teknika androany tamin'ny alarobia lasa teo no tonga tany an-toerana ny lazadina vaovao avy any amin'ny ministera raha tsy ahiviny na emotra ny baka teknika tamin'ny alatsinainy teo no ny fitokinan'ireo mpampianatra tao amin'ny université androany vao niatrika ny fanadinana ireo lazadina tokony natao tamin'ny alatsinainy teo ireo mpiadina miisa 900 tao amin'ny centre iray tao amin'ny tapitanànan'ny Mahajanga. Nandritra ny atelona nanomboka ny 12 aogositra teo tany Ambalavao Tsieny Paris distrikan'ny Matsiatra Ambony ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ka anisan'ny lohahevitra novozina tamin'izany ny fahasalamana ara-tsain'ny tanora milamisaina tsy tomady fa no hitsy sy filamatra izay no safidian'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena nentina nanamarena izany fankalazana ny andro iraisam-pirenena izany fanadihadiana. Fahatongavan-tsaina ny tanora manoloana ny zava-mahadomela sy ny fisotro-toaka araka ny fanadihadiana nataon'ny PNUD dia 3.7 isanjaton'ny tanora malagasy nanontaniana momba ny zava-mahadomela no milaza fa manam-panahiana mafy noho ny firoboroboan'ny fitoroana izany ho an'ny fisotro-toaka kosa dia 2.4 isanjato io io izany hoe na dia tanora misotro toaka aza no tsikaritra matety dia tsapa fa maro ihany koa ny manamafy momba ny fironana amin'ny zava-mahadomela hafa. Misy ny politika mazava mila petraka manoloana izany hoy ny ministry ny tanora. Isy ny vola $100 amin'izany atokana ampandrosoana ny tanora ary ny fananganana tranobe ny tanora anatin'ny faritra 12 no apetraka ho isan'ny lahara-pahamehana amin'izany. Ny tranobe ny tanora na ny maison des jeunes dia ny ministera ny tanora no miezaka mametraka an'izy ireny amin'ireo faritra izay iarahana amin'ny fampidinika amin'ireo mpamatsy vola indrindra fa ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola izay ka ho any amin'ity taona ity ohatra dia efa misy zany maison des jeunes eo amin'ny 4 na 5 eo zany aorin'ny ministera amin'ireo toerana izay efa fantatra ary niarahana ny asa tamin'ireo mpiara-miombonantoka dia ny PNUD sy ny ao amin'ny UNFP zany no ametrahana an'izay fotodrafitrasa izay.
fifangaroana hetsika ara-koltoraly sy ara-panatanjahantena toy ny karnaval nandraisana fikambanana maherin'ny 10 avy eto Matsatra ambony anjara seho atsehatra nerana tamin'ny mpanakanto Fatadaza lalao ara-panatanjahantena ary valandresaka izay nerana tamin'ny tanora mahatratra 100 no nentina nampitana ny havatra tamin'izany. Dimabefolo Auguste Assomption ho an'ireo mpino katolika ary dormition kosa ho an'ireo mpino ortodoksiana na samy mankalaza ny andro androany aza ny mpino amin'ireo finoana roa ireo samy manana ny fototry ny fankalazana izy ireo fanadihadiana. Feno hipika ny fiangonana katolika androany isan'ireo andro lehibe eo amin'ireo mpino katolika maneran-tany ny andro anio fankalazana izy ireo ny fampiakarana ny masina Maria renin'i Jesoa Kristy tany an-danitra na ny Assomption. Ny andro androany dia Assomption fampakarana ny masina Maria vatana sy fanahy any an-danitra no ankalazain'ny Eglizy katolika maneran-tany. Dogma na teny finoana inon'ny Eglizy katolika eran'izao tontolo izao ny tapahin'ny papa izany. Tazomin'ny Eglizy katolika ary miopana azafady kely tamin'ilay teo iny ny tenin'Andriamanitra averiko indray mandeha hoe voaozana ny tany ry Adama no nipotraka ny ray aman-dreny voalohany voaozana ny tany no notanao ka vovoka ny nakany anao dia ody vovoka indray ianao amin'ny toko fahatelo amin'ny Jeneza 1:7-20 dia tsy nandalo fahafatesany masina Maria satria tsy nanota. Tsy nandalo fahafatesany masina Maria fa niakatra velona tany an-danitra raha araka ny finoana katolika. Etsy ankilany isan'ireo mankalaza ny 15 Aogositra ihany koa ny fiangonana ortodoksa rehetra maneran-tany. Raha toka ny fampiakarana ny masina Maria tany an-danitra no ankalazain'ireo mpino katolika, ny torimaso-pahafatesany kosa ny an'ireo ortodoksiana toy ireo mpino eto amin'ny cathédrale orthodoxe Dormition de la Mère de Dieu eto Behoririka. Androandroany zany ho an'ny fiangonana orthodoxe dia andro fankalazana na hoe fahatsiarovana ny torimaso-pahafatesany ny renin'Andriamanitra. Dormition de la Mère de Dieu moa zany ilazan'ny fiangonana orthodoxe anazy raha ohatra ka hoe Assomption ilazan'ny katolika romanina anazy. Mikasika ny masiny Maria ka samy mametraka anazy hoe renin'Andriamanitra fa ho an'ny orthodoxe zany dia mitovy amin'ny olombelona rehetra masiny Maria na dia manana ny fahadiovany sy ny fahavirjiniany aza dia isan'ny hoe nandray an'ilay fahotana tamin'ny fototra ihany izy. Nanomboka ho malariva kosa ny farany herinandro amin'ny akamaroan'ny olona. Farany herinandro lava noho ny tsy mahandro fiasana ny andro androany. Raha toka fitantenana ny andro mpanala ny fanadinana baccalauréat amin'ny ankapobeny izay hanomboka ny alatsinainy ho avy izao. Miankina amin'ny fotoana ankalazaina ny fanamiana anaovan'ny pretra ho an'ny finoana katolika. Marihana fa ilay pretra nanaovana fanadinana androany iny dia avy nitarika lamesa famoahana faty izay no antony nanaovany fanamiana volomparasy. Ny vaovao iraisam-pirenena kosa no anohizantsika n'izao fampahalalam-baovao izao. Any ivelany nanaiky ny fanindrina ny Haider al-Abadi eo amin'ny toeran'ny Premier Ministre Nouri al-Maliki. Malaza ho olon'ny Amerikana ity Premier Ministre vaovao ity. Etsy ankilany mandeha ny fanarana ara-politika ataon'ny firenena Europeana mahakasika ny fandefasana fitaovam-piadiana ho an'ny Kurde hiatrehana ny fanafihan'ny jihadiste. Fanadina irahantsika amin'ny France 24. Fanapahan-kevitra lehibe nankasitrahany ny vondrona iraisam-pirenena sy ny Amerikanina nanaiky ala teo amin'ny toerana maha-Praiminisitra azy i Nouri al-Maliki. Vonona ny anoana misolo azy Haider al-Abadi raha nambarana izy ary nilaza ihany koa fa hanome tanana amin'ny fananganana gouvernemanta manome lanja ny fampiraisam-pirenena. Hatramin'ny alarobia teo tsy nanaiky ny fialany eo amin'ny toerana maha-Praiminisitra azy Nouri al-Maliki na dia teo aza ny antso nataony ny filoham-panjakana samihafa sy ny mpitondra fivavahana maro isan'izany ny avy amin'ny Shiita. Isan'ny ampangany maro azy ny fitotonganan'ny firenena sy ny firongatry ny herisetra ataon'ny jihadiste noho ny politika fanoliana ny Sunnite ary ny fikasana metraka fitantanana tsy azo ivalozana. Arak'izany, mafy ny andraikitra miandry ny gouvernemanta hijoro eo, indrindra ny mahakasika ny herisetra ataon'ny jihadiste any an-toerana ankehitriny. Misy ny fihaonana androany ao Bruxelles iarahana amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny firenena Europeanina andraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny fandefasana fitaovam-piadiana ho an'ireo Kurde. Etsy ankilany, mbola mahatratra any amin'ny 5,000 ireo Yazidi mialoka ao amin'ny tendrombohitra Sinjar avaratry Irak.
dia iny ihany koa no mamarana nyity fampahalalam-baovao ity amin'ny valora sasany no analanao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay veloma tompo.